Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Matetika dia mahavantana antsika loatra ny mametsiny ny hafa na manilika amin'ny hafa rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, na dia isika izao aza ny nanao izany sy nahatonga izany. Dia tena izany tokoa ve ny tokony ho izy? Izao ary ny tsarovy, ny zavatra rehetra ataonao dia miankina amin'ny safidy raisinao, tsy ny ray aman-dreninao, tsy ireo sakaizanao fahiny, tsy ny asanao, tsy ny volanao, tsy miankina amin'ny toetrandro, tsy miankina amin'ny fifamaliana izay nisy, tsy miankina amin'ny fotoana, ary tsy miankina amin'ny vokatry ny taonanao ihany koa. Fa ianao dia ianao rery ihany no miantoka ny fanapahan-kevitra izay niraisinao. Andriamanitra tsy manery ianao naovinanaoviana, tsy misy na iza afaka manery ianao rehefa tsy mbola safidinao izany. Fa ny zavatra ho azonao, ny toetra ho anananao, ny zavatra rehetra eo am-pelantananao dia miankina amin'ny vokatry ny safidy izay nataonao avokoa hatr'izay ka hatramin'izao. Koa mahaiza ary misafidy, mangatafa endrena amin'Andriamanitra mba ahaizanao misafidy ny tsara indrindra, satria rehefa manam-pahendrena ianao dia tsara tahaka ny lova izany fahendrena izany, sady zava-mahasoa ho an'izay mahita masoandro izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny mpitoriteny 7:9-10. Amen. Tena samihafa manoloana izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindray, lalantsara sy mahasoa, lalantokana ihany koa, eno lay lalantery sy sarotra izay makany amindray. Iray kosa lalana izay makany amin'ny afobe, lalambe izay malalaka tena be ny mpandeha, izay volisatana-no tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fahafatesana. Aiza reno izoranao risaka izao mbala zao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalanterino araina fahaizany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky ijereany Jesosy, izy tantananao hatrany ka dia maherezare, hotody soa andanitra izany ity. Tarika Giovanni. Aiza reno izoranao risaka izao mbala zao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalanterino araina fahaizany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky mijereany Jesosy, izy tantananao hatrany ka dia maherezare, hotody soa andanitra izany ity. Izay ilay onja ny fanantenana. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Mino aho fa efa tsy endrin-daona ihany fandaharana mikasika sakafo indray ianao ry mpiany malala,
koa miarahaba tompoko. Lasary courgette indray no ndeha ataontsika. Sady mora karakaraina nefa tena tsara sy mahasoa. Reto avy ary ny zavatra ilaina amin'izany. Courgette tanora 4, ilay madinidinika ireny, maitsomaitso kely tanora sy maitso antitra ny lokony. Io zany any tena tsara. 4 zany na zay mahampy ny ao an-trano. Tongolo be 2, ranom-boasary makirana 2 sotro lehibe, menaka 3 sotro lehibe. Afaka menaka tsotra io na menaka oliva raha ny tena tsara kokoa. Siramamy atsasaky ny sotrokely, dia mila sira. Averiko indray ary ny zavatra ilaintsika. Courgette tanora 4, ilay madinidinika kely ireny zany, na izay mahampy ny mpianakavy. Tongolo be 2, ranom-boasary makirana 2 sotro lehibe, menaka 3 sotro lehibe, siramamy atsasaky ny sotrokely, dia mila sira. Dao arakarakaraina ny lasaritsika. Ny lasosy aloha zany no ndeha atao mialoha. Maka lovia jobo zany iray lehibe. Zany hoe ty vilia ty zany no anolorantsika an'ilay sakafo rehefa vita. Alaina ilay voasary makirana, dia tsindriana amin'ny tanana eo ambony latabatra. Akosokosoka eo ambony latabatra eo zany ilay izy, mandra-pahaleminy. Amin'izay zany betsaka ny ranony azo. Na zao koa ny afaka ataontsika, mampangotraka rano dia rehefa mangotraka iny rano iny dia atsoboka vetivetika ao ilay voasary makirana iny, dia rehefa avoaka avy ao izy dia lasa malemilemy, dia potsirina ihany, dia izay vao tapahana 2, dia potserina amin'izay ny ranony, esorina ny voniny. Vita izay dia arotsaka ny menaka, ny sira, ny siramamy, afangaro tsara. Tsara zany dia kapohana amin'ny sotro rovitra mihitsy ilay izy amin'izay mifangaro tsara. Vita izay alaina amin'izay ny courgette, sasana madio, fafana mba ho maina tsara satria miteramenaka ny courgette, ka raha izy leniny no atao amin'ity lasary ity dia lasa be rano. Ahoana nanaovantsika azy? Ny endriny zany, zaraina 2 manaraka ny halavany ny courgette, dia avy eo tetehana manify dia manify na atao lavalava, na koa zaraina 4 amin'ny halavany dia tetehana atao miendrika efajoro. Izay tiavantsika azy zany mety daholo. Afaka atao koa zany hoe alaina ilay courgette iny dia maka fourchette na sotro rovitra, dia ampandalovina eo amin'ilay vatan'ilay courgette eo ilay fourchette iny mba hame didididiny zany, mame endrika. Dia rehefa tetehana amin'izay izy dia mame ohatran'ny sisiny, ohatran'ny misy sisiny zany, ohatran'ny sarim-boninkazo. Vita izay dia apetraka aloha zany ny courgette iny. Voasana indray ny tongolo, dia tetehana boribory aloha. Rehefa voatetika boribory izy dia izay vao silatsilahana indray zany le izy boribory iny, dia mahazo zany ianao tongolo lavalava. Vita izay dia arotsaka ao anatin'ilay lasosy voasary makirana amin'izay ilay courgette. Afangaro tsara izy mba hisy ilay lasosy voasary makirana tsara. Arotsaka amin'izay ilay tongolo, dia afangaro tsara. Andramana ny sirany, raha ohatra ka tsy ampy ny sira dia afaka manampy sira. Tsy tonga dia aroso nefa n'ity lasaritsika ity, fa avela ilonao mandritry ny 30 minitra sady aroroana matetitetika. Amin'izay zany
masaka tsara le courgette mandray tsara an'le tsiron'le lasosy voasarimakirana teo. Afaka aroso izy mialohan'ny foto-tsakafo, izany hoe aroso izy zany atao ohatran'ny hoe fanokafam-bavony. Inandray ary ny zavatra entin'ny courgette amintsika. Mora levonina ny courgette, izany hoe mety amin'ny olona manana vavony marefo. Ahoana izany? Ohatran'ny hoe olona mora tsy mahalevokanina izany. Mety tsara ho an'ny olona dyspeptika, izany hoe olona manana olana eo amin'ny fandevonankanina. Ny olona entérique, izany hoe olona manana olana mikasika ny tsinay. Tsara ho an'ny olona tratran'ny affection rénale, aretin'ny vo na ny rein zany. Ambony be ny tahana provitamine A ao aminy. Betsaka rano ny courgette, izany hoe ilain'ny olona tsy ampy rano zany izy na tsy mazoto misotro rano. Satria zany raha olona tsy mazoto misotro rano dia efa misy rano le courgette dia iny zany manampy azy. Ny rano amin'ity courgette ity anefany dia misy vitamine sy mineraly ao aminy. Rehefa tsy ampy rano mantsy ny vatana dia tsy afaka manala ireo loto maro samihafa ka manjary miteraka aretina toy ny voalaza teo aloha zany hoe ny calcul rénaux ohatra zany. Ireto avy ny mineraly hita ao aminy. Ao amin'ny courgette zany misy sodium, misy potassium, ka ny potassium ao aminy dia ambony be. 7,7 mg zany ny potassium ao aminy raha ohatra ka 100 g ny totalin'ny courgette atao. Misy calcium koa izy dia misy magnesium, dia misy manganèse, dia misy fer, dia misy cuivre, misy soufre, misy chlore. Be mihitsy zany zavatra ao anatin'ity courgette ity. Tena betsaka phosphore ilain'ny taolana izy, indrindra fa ny voniny. Tsara zany raha tsy esorina ny vonina courgette rehefa mikarakara anazy ianao, fa io zany no tena betsaka an'le phosphore. Aleo zany raha misafidy courgette dia alao le tanora foana nampiasaina, amin'izay zany mba tsy mafy iny voniny iny, satria amin'iny voniny iny indrindra no betsaka ny phosphore. Ny phosphore moa zany dia ilain'ny taolana, satria raha vao tsy salama ny taolana dia tsy afaka mamorona rà. Ankoatran'izay manan-karena fibra ihany koa ny courgette. Tena ilaina ny fibra amin'ny fanatsarana ny bika zany, satria rehefa mihinana sakafo misy fibra betsaka dia manadio tarehy, mahatsara tarehy zany io sy mahatonga anao tsy tohana. Marina fa betsaka ny olona tsy dia tia an'ity courgette ity, kanefany arak'le voalaza teo hitantsika teo zany fa tena mahasoa tokoa ny fihinanana azy, dia mahasoa ary mikarakara sakafo vita amin'ny courgette. Indrindra fa izy manta atao lasary dia tena tsara tokoa izany, ka mahasoa manao fanandramana ary tsika. Ametraka amin'ny veloma mahafinaritra indray ary ry mpiany malala. Sabina no nanoatra ny fandaharana, Samma kosa no nandray feo. Veloma tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
asanao anaraka ny dinika ratsoratra masina na manao kalebandretsikivy. Mazava ny fanambaran'Andriamanitra fa azy zao rehetra zao ary izy no mifehy ny tantaran'ny firenena rehetra eto amin'ity planeta honenantsika ity. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Asan'ny apôstôly 7:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Dia Andriamanitra izay nanao zao tontolo zao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra anatin'ny tempolo natao tanana sady tsy mba tompoiny tanan'ny olona atao mila zavatra, fa izy ihany no manome zao rehetra zao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra, ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa nitendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy, raha tahiny hatsapaka hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Tsy lavitra antsika tokoa Andriamanitra mpamorona izay mikatsaka ny hasambatra ny olombelona rehetra io. Tsy sitrany ny fahantrana sy ny fahoriana amin'ny endriny rehetra. Izy rery ihany no manana ny fanalahidin'ny fiadanana ho an'ity planeta marary ity. Ambarany mazava ao amin'ny obolana ny fototry ny fandrosoana sy ny firoborobon'ny firenena iray. Oabolona 7:20 Oabolona 7:20 Ny fahamarinana manandratra ny firenena, fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona. Miroborobo amin'ny lafiny rehetra, mivoatra, miadana, ny dikany hoe firenena misandratra. Ny loharano azahoana izany dia ny fahamarinana. Hita ao amin'ny toy ny eo andininy io ny mifanohitra amin'ny fahamarinana dia ny ota na fandikan-dalàna. Inona ary ny fahamarinana ary aiza ny toerana tokony hisy azy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona? Izao no nisoratan'ny mpanoratra iray: raha misy fahamarinana ao am-po dia hisy fahatsarana eo amin'ny toetra. Rehefa misy fahatsarana eo amin'ny toetra dia hisy fifandraisana kanto ao tokantrano. Rehefa misy fifandraisana kanto ao tokantrano dia hisy filaminana eo amin'ny firenena. Ary rehefa misy filaminana eo amin'ny firenena dia hisy fiadanana eto an-tany. Araka izany dia ny fahamarinana ao am-pony tsirairay no fototry ny fiadanana eto ambonin'ny tany. Izany indrindra no nambaran'i Davida taorian'ny bebahany tamin'ilay fahotana mahatsiravina nataony noho ny tsy fisiany fahamarinana tao am-pony. Hoy mantsy izy ao amin'ny Salamo 119:1. Indro fahamarinana ao am-pony sitrakao ary fahendrenao miafina no ampafantarinao aho. Ankasitran'Andriamanitra ny fahamarinana ao am-po. Ny olona toy izany dia tsy maintsy androso iroborobo ny fiainany ary anana fiadanam-po izy satria ankasitrahan'Andriamanitra. Ny soa rehetra amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainana ho avy mihitsy no valisoa ho an'izay manana fahamarinana ao am-po. Hoy ihany Davida ao amin'ny Salamo 7:7 Salamo 7:7 Matokia an Jehovah ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ka onina eo aminy mandrakizay. Inona ary io fahamarinana tokony ampitoerina ao am-po io, izay ken'ny maro ve sa ny maromaritra iraisana? Mazava ny fototry ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, Jaona 7:17, Jaona 7:17, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tsy mba toy ny tenin'olombelona io teny fahamarinana io. Mandrakizay izy, namorona, miahy ny zavaboary, tonga nofo aza mba anavitra ny olombelona. Izao no ambaran'ny Jaona, Jaona 2:17, Jaona 2:17. Ary ny teny dia tonga nofo ka nona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Nambaran'i Jesosy tamin'ny fomba mazava ao amin'ny Jaona 2:17 fa izy no fahamarinana. Zao no voasoratra. Hoy Jesosy taminy: izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy mitoetra ao am-pon'ny olom-pirenena rehetra no fahamarinana manandratra firenena. Tsy maintsy izy no apetraka ao amin'ny seza fiandrianany fo raha tiana hiova ao amin'ny tsaratsara kokoa ity tany honenantsika ity. Manaisitra ny fandikana ny didin'Andriamanitra ary mamboly toetra tsara ao am-po ny fahamarinana. Raha Jesosy ary no ao am-po dia ho tsara ny toetra. Rehefa tsara ny toetra
dia ho kanto ny fifandraisanao tokantrano. Rehefa tsara ny fifandraisanao tokantrano dia ilamina ny firenena, ary rehefa milamina ny firenena dia hisy fiadanana eto an-tany. Io fiadanana io rehefa nilazainy fa omeny ao amin'ny Jaona 7:7. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ankoatra ity fiainana mandalo ity dia efa manomana fonenana mandrakizay feno fahasambarana ho an'izay tiany fahamarinana Jesosy. Ho avy izy araka ny fampanantenany, amarana ny tantarany fandikan-dalàna, hitondra ny marina ho any aminy, ary amerina azy ireo onony eto tany izay feno fahamarinana amin'izay fotoan'izay. Milaza izay tokony ho toetrantsika eo ampiandrasana an'izany ny apôstôly Petera. Petera 2:7-17. Petera 2:7-17. Koa raha ho levina toy izany zao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa nareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena ny mampahafaingany ny havian'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra ary andory sy ampempo ny tena ny zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana, izay mampandroso ny fahamarinana ao am-pony amin'izao fiainana eto an-tany izao ihany no afaka handova ny fahasambarana mandrakizay. Aoka ary hampandrosoana am-po Jesosy ilay fahamarinana azo antoka fa anovany fiainan'ny tsiraray sy ny firenena ny fanatrehany. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampio izay mba ametraka an'i Jesosy ilay fahamarinana eo amin'ny seza fiandrianana fonay tsiraray avy, ka mba hisandratra ny olom-pirenena rehetra ny fianakaviana ary ty tanorazana mamina ity. Aoka ny fanahy ny fahasoavana sy ny fahamarinana no anjaka eto amin'ity tanina ity. Ary rehefa hiverina ilay zanakao dia mba honisan'ireo andovan'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika Ambassadora. Fiadanampo tiku sadi mamiku fanazavana nilalaku sadi laluva ni fiainaku sabatra fiadina zuantuka fiaruva na tsaratuku fiaruva na tsaratuku mahafalini fu waranu mibu kiatsiritraku kanto tena fatratra mamelunaina rareraka sy mampitraka ratutraka fanamtenana waniu Tsaratuku etena tsaratuku kanto tena fatra AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ianao Jesosy no lalana sy fahamarinana, Ianao no fiainana azo antoka izao anarakanao.
minganay sy miady mafy amotrakai tiao kuizany fa ianao noay izao anarakanao izao anarakanao mpeo sy tononkalo fandaharana vokarin'ny radio adventiste maneran-tany. fifaliana indray no iarabananao atao anatin'izao fandaharana manokana izao. Iresaka manokana mahakasika ny dada sy neny isika koa dia manasanao ankafiny fiarahana. Raha antany anao aho hoe inona moa ny ray aman-dreny aminao na hoe i dada sy mama dia samy anana ny avaliny sika, fa ity mpanoratra iray ity dia izao no namaritany any dada sy neny. Valiny babeny, i dada malala sy neniko izay dia fola tamosiny ery taminay. Niny taiza ny baby nanasa, dady isan'andro trovana ny asa. Izany no tomatsy tena salama, i dada ny fizana beny karama. Izany no olombalona sady endry tsara, ineny no sasatra ny karakara. Mba inona kosa no avaliko ireny fitiava-tsiritra ny dada sy neny, manaraka tsara izay anatry omeny, vavaka ho azy no valiny babeny. Mpanoratra Pierre Robert Alandy. Isika malagasy dia milaza ny ray aman-dreny hoe ireo nahitana masoandro. Misaotra an'Andriamanitra isika nanome ireo ray aman-dreny. Tiantsika zanaka izy ireny eny fa na dia mety tsy ho arak'izay eritreretintsika aza ny fomba fanehoany an'izany fitiavana izany. Ny ohabolana 17:24 zao dia milaza fa izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tiany zanany, fa izay tia zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Fitiavana izany. Dia toy izany koa ny ohabolana 17:12 manambara fa izay tiany Jehova no anariny dia tahaka ny ataony indray amin'ny zanaka tiany. Tsarovo mandrakariva ry zanaka, na firy taona ianao na firy taona, dia tsarovo fa fitiavany ray aman-dreny, fitiavany dada sy neny ny famaizany sy ny anatra omeny ianao. J'étais là le jour où tu es né, tes tout premiers pleurs, oui je les entendais, alors que tu l'ignorais, je te voyais grandir, et j'ai maintenant quelque chose à te dire. Tu restes à mes yeux
besoin d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même en grandissant, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. J'étais là dans tes premières prières et tous tes vœux, je t'entendais les faire. Quand tu venais en pleurant, disant mon Père, j'ai péché, je t'ai reçu et je t'ai relevé. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même quand tu seras grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même si tu es grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. Inona no tokony ataoko any dada sy neny? Mino aho fa hitovy hevitra amin'ity mpanoratra ity ianao hamaly izany fanontaniana izany. Eno tsara ne? Dada tokinaina, matanjaka tokoa, tsy tia mba mitaraina na ady be manjoa. Dada mpampitraka raha sendra katomany, ataony mahazo laka reteny kantomamy. I dada no mpikaroka reo vola aman-tsakafo, mahita na dia sarotra na hoe vidiana lafo. I dada tianay na dia maditraditra, ka indro manafay hoendry tsara indrindra. Jesosy io misaotra no i dada maminay, fitahiana tapitrohatra no indro remba harotsay. Ny fanirianay fatratra ho tonga any an-danitra, i dada tena lafatra anilan'Andriamanitra. Mpanoratra Lantontsiory. Atoraka ny fitiavanao ny vavanay miteny, nefa fetinao anio ka n'olo-pahatserovanao anao zahay rineny. Tiako ianao rineny nitondra amboaka tanaty 7 volana
ny taiza fahakely, ny kolo sy na mpianatra niaritra ny olana. Neny, ireo tananao ireo tena tsotranao mba hanampy ahy. Ena nafosafo, nefa koa mikapoka fa tena nanafay. Tsaroko ny ora maro natokana ho ahy teo andoam-pandriako, raha sendra aho narary na alina natoandro dia teo ilay nenitiako. Isan'andro ianao tsy mba nety vizana ny teny sy nampianatra, nanitsy ireo lalako izotra ho amin'ny tsara na hoe tsy tonga lafatra. Sorena tamin'izany, nandresina natotosa ireny rehetrareny. Kanefa izao vao tsapako fa hay fitiavanao ny zanakao roneny. Hitahanao ny lanitra aniraka ny anjeliny anampy sy ampahery, ho eo anilanao anolotra fiadanana tsy hamelanao irery. Zany moroneny. Amen. Andriamanitra mihitsy no nanoratra tao amin'ny didy 10 fa natao ajaina ny ray aman-dreny. Dia izay hitantsika ao amin'ny didy 15 zany, ao amin'ny Eksodosy 20:12 manao hoe: manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Ry zanaka, mananjoa amin'ny fitiavana sy ny fanajana mihoatra noho ny olon-kafa rehetra ny ray aman-dreny. Tsy amin'ny fotoana manokana ihany na amin'ny vanim-potoana fitsingerenan'ny taona nahaterahana ihany no anaovana izany, fa amin'ny androm-piainany rehetra mihitsy. Hajao ny ray sy reny. Anarany tomba ray aman-dreny, be sermonina sy be teniteny. Leo aranga fa za tsy hijanona, fa za koa nga moa zanak'iranona. Ajao ny ray sy reny, fa na inona ataony na inona, ray sy reny tsy fanao tsinotsinona. Na antitra izy na mbola meva, ray sy reny tsy fanevateva. Ka mandreraka ka, dada, itenenako ratsy io fa manako taba. Ho hitankely fa lahanao ihany, ny totondroko misy dia ho fantany zany. Na tanora izy na efa konka, ray sy reny sanatria tsy fanompa. Na mahantra izy reny na manana, ray sy reny tsy fikapoka tanana. Ny ama manay dia ataoko mahita, vandravandrahako dia iny antsita. Mody lazaiko za ho any am-piangonana, fa zanga ho any fa ataoko mitonana. Na mahiratra izy na pahipaina, ray sy reny aza fitapitahana. Andao ki andefa leo ijanona io, za koa mitofoka sady efa leo. Marik'oditra izy ireo ka mijaly, ray sy reny tsy fandao raha marary. Iana varatra sa iana tsimo, ray sy reny tsy mba fanadino. Raha nambininy ianao ka tafita, ray sy reny aza hodiana tsy hita. Ry tanora, raha teo maro andro, hajao izay nahitanao masoandro. Mpanoratra Rawely Arzao. Zaza tsy tira yamandreny, mitera mahita, izany no fomba sy fiteny ho any andro izy sisa, amin'ny andro izy sisa. Zahirana sy miady mafy, antaona ny
hoany mahalala hoany mahalala ny maty azajaina maika fa mbola velona aokisika andala aokisika andala ny fona ianety manantena vity faty hoe valibabena manatany raina manatany renina teo maro andro iana enosy arao nianatranatromena jiotratrinynenina jiotratrinynenina ireny nolova sy arena aseo ifazafenina aseo ifazafenina io ane nolova sarobity zay tsy tianatra de biby fandaluvananety fandaluvananety andeha isiky fankaty Inganeanareo samyota vita famay mifanumbu itura mini finonatrany kayana indray andany trany zay no afatrafatra zay no afatrafatra apetraka mini taranako Faifan'Andriamanitra natao ampiarina ny didy 10. Tafiditra ao io didy 15 io. Tsy haja sy fanekena ary fankatoavana ihany akory ny tokony atolotry ny zanaka an'ireo ray aman-dreniny, fa fikarakarana ho mba ampitiavana sy tambitamby ihany koa. Eo koa ny fanamavanana ny entan'izy ireny ny andraikiny izany, dia tsy adino amin'izany ny fitandrona ny lazan'ireo ray aman-dreny, tsy manala baraka ny ray aman-dreny. Ary amin'ny androm-pahanterany dia ny zanaka no mijoro ho andrenkina ny ray aman-dreny sy fiononana ho azy ireo, mandra-pahatonga azy ho any amin'ny faritsy ny vody. Dada sa inena? Razano atao mifidy i dada sa inena, dia iza no andidy fa tena tiako nena. Razano atao mifidy nesa i dada, dia iza no andidy fa tena tiako dada. Razano atao miteny dada sa ineny, dia tiako raha tafaraka izy roa miaraka, izy tsy misaraka. Mpanoratra Raoely Artsao.
asambarana ny manandraisireny zay mitrotro sy ny kiarakara sy nampianatra namindra sy ny teny zay mikiolo sy mitaiza tsy hoady no naizanaiza ka isao ranatokory dadako sy neniko asambarana ny manandraisireny zay mitrotro sy ny kiarakara sy nampianatra namindra sy ny teny zay mikiolo sy mitaiza tsy hoady no naizanaiza ka isao ranatokory dadako sy neniko raisore mihiry zay atao fa atolotray ho anare ka mite miapetraka izao mamenay toko ianare ilay tomporay mahery iarosy itantana izikio no ampahery eo ampandehanana ampito bizany tana iara anaminay fonony zahay ny hoendry sy homendrika raisore ny iry zay atao fa atolotray ho anare ka nite miapetraka izao mamenay toko ianare ilay tomporay mahery iarosy itantana izikio no ampahery eo ampandehanana ampito bizany tana iara anaminay fonony zahay ny hoendry sy homendrika asambarana ny manandraisireny zay mitrotro sy ny kiarakara sy nampianatra namindra sy ny teny zay mikiolo sy mitaiza tsy hoady no naizanaiza ka isao ranatoko ry dadako sy neniko omisao traraitsito fananome zay maso ry zanaka izany no fanajana reo ray aman-dreny voalaza ao amin'ny didy 5 tsy tara fa raha tsy ampy ny fanajana ao azy ireny dia atombo iandroany mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao araroty raha mbola ao dada sy neny eny na dada sisa na neny sisa dia ajao izy atreo indray ary ny fiarahantsika zoanitra no niaraka taminao teo miaraka amin'ny namana Samma dia samy ho tahian'Andriamanitra tompoko AWR téléphone 034 06 797 62 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
ny fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao mba hatsapanao ny fitiavany ka hitarika anao isan'andro anolo tena ho azy. Manasanao ary andao isika hiavaka mialohan'ny andiniantsika ny loha hevitra eo amin'ny androany. Rena izany an-danitro misaotra anao izay no ny famindramponao na vaozinao anay indray androany. Mitalao ny fananao masina izay mba hitaridalana anay raha hamaky ny teninao. Ny fanirinay dia ny andraisanay fahalalana tsara hitombonay amin'ny fahalalana ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Misaotra raitsytoa. Amen. Fahatokiana amin'Andriamanitra sy ny teniny. Fahatokiana amin'Andriamanitra sy ny teniny. Izay ny loha hevitra ny fandaniana soratra masina izay rahantsika eto androany. Andeha hamaky avetrany ny tenin'Andriamanitra isika. Izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7:20 dia ny 7:20. Ohabolana toko 7:20 dia ny 7:20. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Vidio ny marina ka aza midy, dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Toy izantsika ao amin'ny Jaona toko 5 dia ny 2:20. Jaona toko 5 dia ny 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Fakitsika farany ny Jaona toko 7:20 dia ny 7:20. Jaona toko 7:20 ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Rehefa avy nandinika ireo teny ireo isika, inona no zavatra hitovizan'ireo teny ireo? Rehefa avy namaky ireo teny ireo isika dia mahita fa misy hitovizany izay voalaza. Ady fanovany fahamarinana sy ny santoka ny fifanandrinana lehibe teo amin'ny tantara hatrizay. Mpandaingy Satana rainy lainga araka ny Jaona toko 5:7. I Jesosy kosa no tompony fahamarinana rehetra. Hoy izy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jaona toko 5:20. Jaona toko 5:20. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fahamarinana manafaka antsika amin'ireo fahamitana Satana. Ny Baiboly no manala sarina ireo fitaky Satana ary mampafantatra ny dravitr'Andriamanitra. Ny soratra masina no fanilony tongotsika. Izao no ambaram-panao Salamo. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Salamo 5:20 ny 7:70. Salamo 5:20 ny 7:70. Ary ampiny izao teny izao hoe fahamarinana no totalikevitry ny teninao. Izany dia hitantsika amin'ny Salamo 5:20 dia ny 7:70. Inona kosa ary ny toko omen'ny apôstôly antsika mahakasika ny faminaniana? Dia inona no sary anohatra ampiasainy mba hanehoana ny lanjan'ny tenin'ny faminaniana amin'izay mamaky azy? Ndovaka itsika izay voalazan'ny Petera 2:1 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Petera 2:1 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nanaraka izay anganongano noforon'ny fahafetsen'ny saina izahay raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mambonahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy amin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay fenanao hoe inty no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy any an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. Ary manana ny teny fahamarinana atao mahafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarikandro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa
tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'andriamanitra no nitenenan'ny olona araka nitondran'ny fanahy masina azy. Lazain'ny apôstôly petera eto fa tsy nanaraka ireo anganonganony forony hafetsen'ny saina isika. Dia ambarany ihany koa fa manazava ny lalana ale ny faminaniana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Manampy antsika hanavaka ny marina amin'ny diso ireny. Raha tsy eo ny baiboly dia hatambolomboly ny fihevitr'olombelona isika ary ho mora voavitaka. Izao voalazan-dramatoa ilainy mahita ilay mpanoratra kristianina ao amin'ilay boky nisorata mitondra ny lohateny hoe hery mifanandrina ka ny pejy 516. Hoy izy: ny vahoaka an'Andriamanitra dia tarihina ho eo amin'ny soratra masina izay fiarovana ho azy amin'ny fitaomana mangina avy amin'ny mpampianatra sandoka sy ny hery mamitaka ampiasain'ny fanahin'ny fahamazinana. Mampiasa izay fitaka rehetra azony atao Satana mba hisakanana ny olona tsy ahalala ny baiboly izay manambara mazava ny fitaka ataony. Efa mananotanina ilay fitaka farany lehibe. Efa hanao ny asany mahagaga eo masontsika ny antikristy. Hifanahaka akaiky indrindra amin'ny tena izy ny halatahaka ka tsy ho hay ny hanavaka azy raha tsy amin'ny alalan'ny soratra masina ihany. Tsy misy afa-tsy ireo izay mampahatanjaka ny sainy tamin'ny fahamarinan'ny baiboly no afaka hijoro mandritra ny ady lehibe farany. Ho tonga amin'ny fanahy tsirairay ilay fisedrana amantarany ny tena toetrany hoe Andriamanitra ve no ankatoaviko mihoatra noho ny olona. Efa madiva hipaika ankehitriny ilay ora anapahana izay ho anjarany tsirairay. Moa ve tafatoetra eo amin'ny vatolampy ny tenin'Andriamanitra tsy miova ny tongontsika? Moa vonina va isika hijoro tsy ho azo ozongozonina hiaro ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy? Ahoana no ahafahantsika mijoro ao anatin'ny toe-javatsarotra farany? Ary inona no mandelingelina antsika tsy handinika ny tenin'Andriamanitra? Misy fanaontsika ve? Fahazarantsika, raharahantsika mahatonga antsika hanao sorona ny fahamarinana. Ekeo ny fanahy hitarika ny lalanao sy ny safidinao isan'andro. Hifavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra no ny teninao. Tsy hiverina aminao tokoa ny teninao raha tsy mahavita ny asany aminay, na ho amin'ny safidy sy ny asa tsara ary vokatra tsara, na koa honenina noho ny tsy nankatoavanay. Noho izany dia mangataka aminao sy ny tono sy hazony amin'ny tananao mahery izahay mba tsy ala amin'ny lalanao ka atsapa isan'andro san'andro ny fitiavanao mamy. Misaotra anao izay mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.